fifidianana madio tsy atokisan'ny mpanao politika ny seni. Kilaony jorofo tokony hifanaraka amin'ny sandam-bola ny vidiny. Aretina kitrotro sy ny endram-boalavo tranga folo isan'andro eo no tonga eny amin'ny mpitsabo tsy miankina. Faltafahoana manao hatrany tenako ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takarivan'ny sabotsy fa 7 volana oktobra ny taona 2024 ity. Miaraba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsiditsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tsy matoky ny seni antontosa fifidianana madio sy mangarara. Isan'ny songadiny izany sy nandritra ny fiona ny solontenan'ny mpanao politika tamin'ny mpikambany vomiera maleo tena misahana ny fifidianana omaly betsaka ny fanontaniana sy ny fanamariana tsy nazahoana valiny. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Efa ampelantanana avokoa ve ny vola sy ny fitaovana ilaina anatanterana ny fanavoazana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Mitovy ny isan'ny fokotany ao nivon'ny ministera ny ati-tany sy ny ampiasain'ny seni. Maro amin'ireo komina no mbola tsy nanomboka ny fanisana mpifidy na dia firay volana latsaka kely izay ny lasa. Santonany amin'ireo fanontaniana ireo solontenany antoko politika na maly antson'ireo mpikambany ao nivon'ny vomiera maleo tena misahana ny fifidianana ireo. Isan'ny fanamariana ihany koa ry tokony resahana ny manodidina ny fifidianany iray amanontolo izay antsoroan'ny seni fa tsy miferana ho an'ny fanavoazana ny lisitra ihany ny dinika natao. Saika ireo mantoko politika avy amin'ny fanoherana mono ny fampidinika tamin'ny seni tena larobia. Dia misy crise de confiance eto amintsika. Tsy tonga fotsiny io tsy tonga fotsiny io. Mandovy nareo mety mandova. Ny entité ny resantsika fa tsy resaka olona akory ny ao anatiny. Iza no tsy naheno, tsy nahita. Farafaratsy nomboka tamin'ny taona 14 fa misy fikorontanana ara-pitantanana ny resaka fifidianana teto Madagasikara. Ianareo no mitady ny confiance nay. Reseo lahatra zay fa mendrika ny confiance ny seni fa tsy ny olona akory. Ambo sehatra asa zay apetrahanareo. Seni makasika ny audit na logiciel nefa ny cadec zany ny charte africaine des élections et de la gouvernance démocratie dia voalaza mazavatsara mihitsy ny ratifian'izany Madagasikara alohan'ny anaovana ny élection dia mangataka ny rafitra hitantana ny élection anao ny audit rehetra ary ao anatin'izany logiciel tokony andiny tena ihany tsika hoe maninona ny tsy mamaly ireo mpamatsy vola ireo tena efa vonona ve ny vola anaovana amin'ity refonty ity ary tena efa eo ampelantanan'ny seni ve lasa mizakazaka tampoka tsika anao opération de jugement supplétif. Zany anao mba remarque tiako atao satria ny dikan'io dia tena manao campagne électorale avy hatrany ny fanjakana alohan'ny fifidianana. Ray zay. Faharoa tiako mba resahana kely mola amin'ilay hoe laza moa nareo fa hoe miara manapa-kevitra anatin'le mode opératoire zany hoe collégialité de prise de décision. Ahoana moa forme zany, ahoana ny endrika anaovantsika an'izany. Satria raisiko fotsiny CLRE ngita amin'ny teny lalàna hoe misy roa isaky ny entité tsy zay izy entité ampitiny anatin'le CLRE nefa en titre d'observateur tsy manapa-kevitra akory. Ary raha ohatra ka midétecter anomalie na zavatra tsy mety le entité inona ny compétence-ny tsy voalazalalana zany sa ve atao forme fotsiny. Amin'ny heritonga ampy ve ny entomana ny senia meny loi de finance ny senia manatanteraka ny asany araka ny tokony izy na ny resaka refonte satria mbola mitohy hatramin'ny juin raha ny lalàna le 2022 no mipetraka amin'ny décret 2022 mbola mitohy hatramin'ny juin ny fanaovana ilay refonte ankoatran'izay isika mahafantatra hoe tokony mbola misy fifidianana ho tanterahana amin'ny heritonga. avela eka aloha iay ikatroka ifampitany hoe nanapifidianana manao akory moetikare ho tanterahany organisevanareo an'le fifidianana ka hoy zao hoe concertation anane sasany fa dialogue angambaka mety hoe magnavanagna sofiny sasany ameno anazy hidirasika ny dialogue politique amahany le problème technique. Valiteny akapobe no nomeny filohan'ny seni manoloana ireo fanontaniana sy fanamariana ireo.
Ireo zany no manao ny asa fanisana raha ny tena izy fa itsika kosa zany dia afaka mandefa olona manaramaso ny asany CDRE afaka mandefa olona tsika manao ny manaramaso rehefa tonga le fotoana anaovana ny arrêtage provisoire fa ny mba angatana amintsika kosa dia mba azam-bomenareo tsiny reny seny amin'ny zavatra tsy tandrify anazy fa mampiasa aloha zany zahay amin'ity le resaka refonte ity raha androso koa tsika amina point hafa koa dia mandray anjara foana ny seny fa atreto aloha zany dia mba miangavy atsika miangavy anareo zany zahay hoe ny sosikevitra ny fandraisana anjara zay angatanay zany dia ny anatsaratsika an'ity refonte ity le resaka crise de confiance zay tenenina teo zay ne monsieur le président zao antony eonatsika zao hoe tena tsisy afeninay anareo ny fomba fiasanay ny information zay misy ato aminay sy zay zavatra tadiavintsika io moa zany crise de confiance mety hoe raha toizana lavidavitra le izy dia mety hoe resaka politika moa zany no hitenenina amizay hoe misy fomba fizery tsy mitovy de bon c'est un constat c'est un fait raha ohatra k'izay no hitenenana le izy fa miaraka miona ohatran'izao miady hevitra ohatran'izao no afana mamany zay zavatra zay tsy manamevana ny atao hoe concertation nationale zahay zay manokana amin'ny CENI fa raha tonga zay fotoana zay ka mpanatsonareo ny CENI amin'izay matandrify anay dia tena tonga anay niara-niaiky ny rehetra teto alarobia fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny fifidianana samy te azo ny lisym-pifidianana sy ny fifidianana madio tsy misy anefa ny fifampitokisana satria tato anaty ny iray volana nanomboa ny fanavaozana ny lisym-pifidianana be dehibe loatra ireo lesoka tombava fotsiny ihany koa ny resaka satria tsy nasiany seny toyany ny fanamariana sy ny fangatahana ireo antoko politika irisona amin'izay fifidianana marina sy ekeny rehetra izay samy matsapa ihany koa ny rehetra fa voitohitohina ny fahaleovantena nyity rafitra ity ka isan'ny mitarika tsy fifampitokisana izany mitaky fifampidiniana ao amin'ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny fametrahana izay fitokisana izay isorohana ny krizy mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana eo amin'izay lafim-baovao izay hatrano dia tsy tokony hiverina intsony ny lesoka tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ho ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany betsaka ny miemitra ary tsy mahatoky ny rafitra mikarakara ny fifidianana intsony ka miandrahandra fiovanjavatra mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana Andry Miaradina sy Mathieu Princy hatrany ny tambezina tao an-tsain'ny olom-pirenena ny fisiany ireo karapanondrosika nandritra ny fifidianana ny taona 2024 vitsy ireo marisika isoratra anarana anaty lisym-pifidianana ary mbola barainginy hoe andeha hifidy ho an'ny taona 2024 mazava ny an'ireo olom-pirenena naovanay fanadiadiana tsy vona nitondra ny fanovana ny lesoka tany aloha ny CENI betsaka raha teo ny sy fokotany no tendren'ny fitondrana ary arahina fa anova ny lisym-pifidianana itsankilany faritra maro no tsy mbola nanomboka akory ny fanisana mpifidy kanefa 7 andro izay no nanomboa ny fanavaozana ny fanisana mpifidy na ny refonte raha ohatra amin'ny faritra misy anay aloha amin'ny boriboritany fa efatra iny dia efa maninty izy le fanisana fa mbola tsy nidona nefa le izy mbola tsy nanombona zareo nefa nefa nampiomana tamin'ny hoe fanisana nahirana be mihitsy tsy haiko mihitsy zay tokony lazana azy ka izy samy vabe teo ihany fandamina amin'ny dia tena sahiram-pisainany madinika betsaka ihany efa ty karapanondro rasa miparitaka be titeraka tsy fampitokisana voasoratra daholo aloha le soratra normal tsara daholo ny olom-pirenena rehetra zay no anavoazana le izy fifidiananako zay no anavoazana anio amin'izay mba mangaraha mba ekeny rehetra le fifidianana zay voaka fa zany hoe problème fotsiny misy randray tsy tratratrany le olona sasany eo amin'le izy nefa ny sabotsy tsy miasa miboraboky tany tsinona dia zay zao no misy taraiky ny sasany amaha olom-pirenenana aloha le fatokisana eo ihany fa nefa koa le ao ihany misy lesoka hoa satria hitako ohatriny anazy eo na ny anarana re tsy mandeha any amin'izay falehany mihitsy na ny anarana soratan'le izy eo amin'ny karapanondro le amin'ny karapanondro adika eo nefa rehefa tonga le liste avany anarana tsy mandeha amin'izay fandehany koa zay zao dia mety hiteraka ka anarako ve dia mivadika ohatra amin'ny karazana anarana maromaroko ilaina aloha fanakalozana fa tsy any amin'ny farany ray vao hiteraka korotana
fampatiny so vao manomboka zao dia tokony fampiresaka hifanaraka petraka foana le aya am'le maha-olombelona zany ohatra lasa ohatrany hoe tsy mahatokontsony le mpifidy raha marina tokony hitovy toroso daholo hoe mila tratrantso daholo le anina fa misy apahany mahazo misy tsy mahazo dia hita hoe mbola tsy ampy zany ny ezaka gamba ny azo lazaina hoe ny fahavononana no tsy ampy ato tsy mahazo tsy tratrantso le faritra sasany tarika tsy fahavitriana ho an'ny olona hiatrika le fifidianana ho atao le izy misy le fahatarana am'le fampitam-baovao fanazavana tokony atao tsisy nefa zay dia lasa miterika fiemorana ho am'le hafanampoan'le mpifidy ilaina le fifanankalozan-kevitra zany hoentiny hanatsarana ny tanjona tiana atao ary mba ho tafita le afatra sy mahombo ny zavatra atao dia tokony misy mifanankalozan-kevitra tokony iaino ny be sy maro hatrany izy fa tsy tompo-teny fatratra amin'izay tetika asa vinavinaina atao fotsiny. Manoloana ny zavatra nisy sy iainana amin'izao dia mitaky ny sy nandinika ihany koa ireo olom-pirenena fa tsy ny mpanao politika ihany. Everin'izy ireo fa fomba iray ahafahany mpitondra mifanakalo-hevitra ikaroam-baolana ho an'i Madagasikara ary marika ihany koa fa tiany vahoaka enti ny mpitondra ankehitriny raha vonina iroso amin'izay fotoana andoha am-pirenena izay. Marobe moa ny fanontaniana tsy misy valiny mahakasika indrindra ty fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana ity. Ny fanontana ny karapanondrom-pirenena atao ny orinasa tsy miankina ary ny tsy fahasahin'ny fitondram-panjakana iroso amin'ny fikaonandoha am-pirenena. Iankina ny fifidianana sy ny hoavin'ny Madagasikara nefa izany hoy ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina. Mateboka telo lehibe iankina ny fifidianana sy ny hoavin'ny firenena no notsindrin'ny solombavam-bahoaka Tim voafito amin'ny distrika Navaratrano mahakasika ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana nilaza izy fa tsy araka ny tokony ho izy sy izay noeritreretina azy ny zava-misy amin'izao. Fotoana tokony anehoany voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seny fa voafehiny ny asany sy ny andraikiny ary anaporofondro ampikambanao anatiny fa olona tena mahavita izany izy ireo no nampiandraketana ny asa. Fitarana sasany zao dia ny président Pokitansy ekipany ihany no manao an'le izy eny dia atao hoe na ny fitaovana anaovana ny azy na ny atao hoe fomba anatanterahany an'le asa dia tsy mifanaraka araka ny tokony ho izy. Misy olona tena tsy mahafantatra dia mandray anarana fotsiny na manoratra ny anaran'ny olona raha tsy hain'le olona. Ary eo ihany koa nefa misy ihany koa dia hoe alaina sary ihany koa ny karapanondron'ny olona izay anisany mametra-panontaniana ny olona be dia be. Dia eo koa moa zany ohatrany hoe mila tambony koa ireny olon-dreny rehefa manao an'ireny asa ataon'ireny zany hoe amena 200 na amena 300 isaky ny karapanondro dia izay ny zavatra mametra-panontaniana hoe tokony manao an'izay ve ireo olon-dreo. Misy ihany koa zany any amin'ny toeran-kafa dia quartier mobile koa manao an'le izy. Izany hoe mila tokony ho fehezina tsara na tokony hoe olona tokony mahafantatra le zavatra atao zany no tokony hanao an'le asa izay ampanaoviny seny. Voafehin'ny fanjakana ve ny hanomezana ny fanontana ny karapanondrom-pirenena ho an'ny orinasa tsy miankina. Tsy mbola nahazoana valiny ihany koa hatreto saingy mamofopofona osika izany. Voafehin'ny fanjakana ve satria raha hanota karapanondro arivony imprimerie tsotra anankiray mety tsy fantatra izy fa dia mety misy zavatra hafa koa zany mety eritreretin'ny sasany koa aorianao ny andro efa manakaiky ny fifidianana dia mety misy fanotana karapanondro mety tsy ho voafehin'ireny privé reny koa mety tsy fantatritsika iny tsy maintsy hiparitaka raha sanatr'indresaka ary saripady be reny zavatra ireny satria raha miparitaka iny dia mety hisy karapanondro sandoka indray mety handendehany mety misy anarana verimberina mety tsy fantatra iarahana fantatra zavatra nisy teo aloha fa reny resaka doublon sy nydretrarehetra ireny tokony tsy hiverina intsony ireny zavatra ireny zany amin'izay fifidianana ho avy eo. Zava-dehibe noho izany ary tokony tonga saina ny fanjakana ka anaiky ny sy ny fikaonandoha-pirenena iankina ny fiainam-bahoaka izany ary adidin'ny mpitondra ny mikaro-baolana hisoroana sy hivoahany Madagasikara anaty krizy. Izay mihitsy mahatonga ny aty amin'ny mpanohitra zany na ihany koa ny RMDM tiako Madagasikara ny olona rehetrarehetra izay ao anatin'izay fanoheran'izay tena atao hoe fa tena miantso manao antso avy amin'ny fanjakana na ny ataontsika hoe ny communauté internationale raha dia manaiky an'izay zavatra iny Union européenne hoe andao manao izay fikaonandoha-pirenena izay na concertation nationale satria ao ihany zany tena hitantsika vahaolana ninona zany atao amin'izao fotoana izao ho forcena fa tsisy fifampiresahana tsisy fandaminana dia lasa tena hoe mandeha ila zany ary io fifidianana io raha andeha ila ohatran'io
inona moa zany ny zavatra mety tranga lerina azy sanatriavina mety isinay nikorotana ane mety isinay tsy fanekena valim-pifidianana ane zany rehetrarehetra zany zany tokony tsy isy tso satria le Madagasikara efa mahantra raha tiany ny vahoaka malagasy tia zao firenena zao dia miroso amin'izay fifampiresahana zay tsy misy afa-tsy izay sisa ny afahantsika mamoaka Madagasikara anatin'izao krizy. Ivadika amin'ny lafy mabava tanteraka isika dia 5.9 ny mponao nalan'ny jirofo no mivelona amin'ny fambolena jirofo tamin'ity taona ity avo efatreny amin'ny vokatra mahazatra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro lasiny moa ny taom-piotazana jirofo tao amin'ny faritra analan'ny jirofo. Ankoatra ny vidiny izay tokony hiakatra dia miantso ny tokony ijeren'ny fanjakana manokana faran'izay aingana makasika ny faratsindalana ny tansa. Andro miaratiana sy Manorandre Malala. Mitana lilarana voalohany maneran-tany amin'ny fanondranana jirofo ary faharoa amin'ny famokaran'izany Madagasikara. Ao amin'ny faritra analan'ny jirofo no tena mpanankarena izany. Saika ny 5.9 ny mponina no mivelona amin'ny fambolena jirofo ary manondrana izany. Ny vondrona Eoropeanina no tena mpanjay ny vokatra raha ny fanazavana. Ny tombo avo efatreny ny fanondranana jirofo tato anatin'ny 9 volana tamin'ity taona ity. 2.50 faingo 5 tapitrisa $, ny vola niditra ny taona 2022. Tafakatra 420 faingo 7 tapitrisa $, zany raha ny antotanisa hanavoaka ny banky foibe ny Madagasikara. Natratra 4 taona ny vokatra raha teo amin'ny 5.4 taona zany tamin'ny taondasa. Tsy mbola hitary marikio anefa ny tena izy hoy ny fanazavany tompon'andraikitra fa tokony mbola hiakatra saingy noho ny fandalovan'ireo ireo andro ratsy dia misedra olana goavana ary maro amin'ny tantsaha no tsy mbola tafariny. 2 alina ariary no amarotana ny jirofo 1 kilao izay tsy mbola ny vidiny tena izy ihany koa raha mitamin'ny sandam-bola. Ny mamolo fagna ny vitanay aty efa vokatra izy dia mamarotra fa ny zavatra fantatra fagna matetika au niveau ny Union Européenne zegny no tegna betsaka ampandray ny vokatra dia mandeha amin'jareo faritry Indonésianina agny zegny no tegna betsaka ampandray ananjy avy aty Madagasikara dia mandeha l'extérieur fa le utilité zegny tsy mahafantatra fa ny zavatra fantatra fagna mba misy données kely consommation na cigarette zay mandeha amin'ny tany pays développé io fa mbola maro koa ny amin'ny resaka médicament regny mahita ny fiakatra ny korony euro sy ny dollar atsika tokony miakatra be ny jirofo satria tamin'ny taogno 2018 2017 2019 raha miara-mijery atsika ny euro tamin'ny fotoagnandregny agny amin'ny 15 000 francs ny euro 14 000 fa efa mahatratra 20 000 ariary 25 000 ariary 30 000 ariary ny jirofo fa raha manao référence amizay atsika normalement zegny mba tokony agny amin'ny 30 000 ariary au plus agny ny kilona jirofo satria ny vola euro sy dollar miakatra efa mizentsika amin'ny ambany ny quantité kao par rapport ny l'offre et de la demande plus ou moins kely zegny ny quantité amin'ity. Ankoatra io mila jerena vahaolana faran'izay aingana ihany koa ny faratsindalana mampikolay ireo mpitatitra vokatra. Ny fitaterana manko zavatra efa afitsy fikoragna eky fa raha vao ny lalagna aminay aty dia tsisy lalagna tsara zay surtout avy ambanivola efa lalagna lalantany fa ratsy daholo efa piscine de jeux bi daholo izy ny miteny zay amin'ny goudron mo mahita nare Tamatavy full point io somary manahirana satria camion fogna manao transport ny Tifenerive mandeha ny Tamatavy fa le évacuation avy ambanivolo zegny miakatra eto manano sarotra ny lalagna fa izy fa asa izy dia fa milomandegna izy dia tsy maintsy tonga fogna ny vokatra. Tsaifina ny 20 oktobra lasa teo no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana jirofo. Ankoatra io mampiavaka ny faritra analan-jirofo ny fisiana vary mainty mamokatra lavanilina sy kafe ihany koa izy ireo. Ny tokony nanao sakandalana teny amin'ny siteny mpianatra Androany Maraina ny mpianatra vehivavy monina ao amin'ny L+3 cité house eny Ankatso faharoa mangataka ny ialany lehilahy lehibe ny mpianatra sy andian-dehilahy maro
ao amin'ny toeram-ponenan'izy ireo ny mpianatra vehivavy efa nisy moa ny fepetrano raisiny teo anivony Kroa saingy miziriziry tsy mety miala ireo lehilahy mibody ny trano ireo. Ravirazafy Mahenina sy Tokra Marla. Nefaro tamin'ny fidinana an-dalambe ny fibodoana efitrano fianarana nataon'ireo lehibe ny mpianatra sasantsasina amin'ny L+3 Rose fonenareo vehivavy mpianatra eto Ankatso-Faharoa. Ireo lehilahy ampolo-mahery avy any faritra atsimo no tsy mety miala ao amin'ilay efitrano fianarana. Herisetra sy fikasihan-tanana no navaliny ireto farany ireo vehivavy. Nalain'ny filoha régional tsasatsasany ankeriny ny salinay izay ampiasanay isan'andro. Izay tsy nazahoana fa zahoan-dalana aty. Le izy nefa niteraka problème ao anaty fiarahamoninanay. Ny fameron'olona mipetraka ao voalohany indrindra ary problème manaraka dia zao lasa hidongy ao anatin'ny tranonay daholy ny région ny région rehetra izay mahatsapa fa hoe manana fahefana mampiditra akizy ao anaty cité. Plus zany be olona ao aminay ao de plus mikorotana ambony ambany ny fiarahamoninanay ary plus manjaka be ny sécurité. Fa maninona zareo raha ohatra hoe te hiady amin'ny Croix marina, maninona ka tsy nitrahany amin'ny tranon'ny Croix hafany fa ao amin'ny Cité Rose fantatra zareo fa tranon'ny vehivavy. Izahay tompoko ao amin'ny Cité Rose ao efatra ny ray trano, porte anankiray efatra. Io tsy misy cloison ohatran'ny any amin'ny Cité Sandreo fa efatra. Io salle de loisir io zany isany mba hoe trano rehefa zay mba ohatra hoe hianatra fa ho be misy ohatra zao amin'ny club de langue ao anatin'io salle de loisir anay zay mianatra. Nanamafy ny teo anivon'ny Croix izay mpandamina ny trano mpianatra fa tsy nahazo alalana ireo lehilahy ireo ary efa nisy ny fanesorana azy ireo tao amin'ny trano izay nompotony. Efa mihoatra ny fiheritrrisana mpianatra tokony ho raisin'ireo toeram-ponenana voatokana ho an'ny mpianatra ka tsy tokony ampiana olona hafintsony. Araka ny fanazavana trany, mihoatra ny 720 izao ny mpianatra mipetraka eny Ankatso. Na io toerana io ary dia efa feno ihany ny kapasité d'accueil an'ireo toeranareo ary marihana fa tsy nahazo alalana teto anivon'ny administration zany ireo solitena mpianatra izay manao amboletra miditra anivon'ireo toeram-ponenana mpianatra ireo na ny resaka jiro na ny resaka rano na ny resaka WC dia efa ala limite moa zany ny fomba fitenana anazy ny zavatra iainan'ireo mpianatra eo ka raha mbola misy an'izay fizirizirindreo mpianatra zay dia raha antsika mahafantatra fa mety hiteraka zava-doza ho an'ny mpianatra izay mipetraka ao amin'io trano io zany ny fisian'izay fizirizirina zay hipetraka ao. Raha tsy ahevina tsy nisy ny fandaminana ny arahana tamin'ny tompony andraikitra teo amin'ireo samy mpianatra ava dia nivadika ho toeram-ponenana reto lehilahy any atsimo ireto ny centre d'études sy ny salle de loisir ety Ankatso-Faharoa. Miatra manaina ny sy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa tsy takona fen'ny intsony izany. Malohana izany indrindra dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mponina tao amin'ny fokotran-dravitoa tao amin'ny boriboritany faharoa androany ny fitaovana maro miampy vavahady miditra sy mivoaka ny tanàna ho fampandriana ny fahalemana eo ny toerana. Tsy andrasana ny tsy fahatongavan-tsaina sy ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ny fahoriana efa miatra amin'ny rehetra ho nisy olom-bava-mahoaka Stanislas Randrianarso. Andy Miaratina sy Mathieu Prince. Ny fahasahiranana efa miatra manaina mbola manampitosika izany ny afitsika ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana nosy eny fanajany eto an-drenivohitra azy anatin'ny fokotany maro. Miaina anaty tebotebo sy tahotra isan'andro ny mponina ao amin'ny fokotany ravitoto anatin'ny boriboritany faharoa. Matetika loatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. Tsy nisorona ireo mponina mitady vahaolana sy nanao ny fangatahana rehetra amin'ny tompona andraikitra ny jeren'izany ka namaly ny antson'izy ireo ny solom-bava-bahoaka avy amin'ny antoko tim voafidy teny an-toerana. Novolena vavahady miditra sy mivoaka ny tanàna, nomena finday fampizaram-baovao sy sirenina roa mampilaza raha misy tranga mampiayay. Tsy andrasana ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ny famahana ny olom-bahoaka ho inambarany. Ny mpitandro filaminana izay natao ho tandroka arony vozina indray mantsy no mampitodika ny vavambasy amin'ny vahoaka sy manimba fananana. Ory fanjakana mpitondra tsy mamia fa mba ataovy hoe fakatahako mataovy izy satria any mpitandro filaminana zao dia tena hoe mitady solution ve dia tranon'olona ve nidorona gendarme ve dia avitan'izany ekensentsika sa tsy ekena dia gendarme ve dia arindry izy azonao mora atao tompoko raha tena anao ny solution ohatran'izao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ry zareo mivonona tsy anao mihitsy izy ka mandraitra fitondram-panjakana aza mpijalena resaka samy malagasy ny andro iainantsika eto an-tany aloha mba hiadana fa sady tsy ampy-sakafo tsy ampy tsy mianatra tsy rehetra ty zavatra ty nataoko tsy hoe volana siady tahaka izany fa vola posika ny andro siady mbola eritaona roa taona vao vita tsy vata fa dia ny olona nefa efa mila sécurité.
hitondra fiovana sy fanatsarana maro hoenty miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fahavitan'ny fotodrafitrasa sy fampitaovana tahaka izao hoy ny mponina. Ny zava-misy aloha zao dia rahana mahalala hoe nahoana no ataony vavady satria misy ny mpangalatra. Vaky zao ty lalam-baovao ty mitsofoka makany tsy fantatra tsony niza mandalo nefa amin'ny alina korododododô vonjeo hoe zao hoe aiza koa moa no ahafahana anao an'izay hoe anina fa dia any farany dia hoe mangataka amin'ny zay manam-pahefana anao vavady. Ato moa no namaly raha tsy io vavady io dia taterin'ny olona mitobila ny kisoa ny omby ny akoho. Fokotany anisany efa nisitraka izao fampitovan'izao ny teny amin'ny fokotany Ambohitsoa. Voavaly tanteraka ny olona tsy fandriam-pahalemana hoy ny fanazavany ireny mpianakaviana iray ny joro vavolombelona. Dia ankehitriny izay dia mijoro vavolombelona fa tena milamina mandry fahalemana izany hoe ny alaala botrikely ataon'ny ankizy sisa no misy amin'ny andro atoandro fa ny asan-jiolahy dia tena foana. Nefa izany raha ny tena izy tsy tokony ny député ny andraindraikitra fa tokony mpitandro filaminana. Fa mariako eto izany mpitandro filaminana natsoina tamin'ny fotoana nisy vakitrano io fa adiny 3 izy vao tonga. Dia malahelo izay. Misy ny fandaminana manokana napetraka amin'ny firindranasany amin'ity fokotany ity. Mikatona amin'ny sivoralina ny vavahady miditra sy mivoaka amin'ny fokotany Ravitoto ary misy ireo olona ifotony anaramaso sy andraikitra ny fiambenana. Maro ireo fokotany nanao ny fangatana ny ametrahana fotodrafitrasa tahaka izao. Any amin'ny fokotany misy azy ireo sy ny fanazavana ny tanàna ka raha mafisy ny solombavam-bahoaka fa andeha amian-dalana ny fanatanterahany. Eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa indray ary dia ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny aretina ny endram-boalavo sy ny kitrotro ny eto amintsika nanomboka ny volana septambra teo. Marobe no misehony amin'ny vatana Camila Mailo ny ray aman-dreny ka hitondra avy hatrany ny zaza eny amin'ny tobim-pahasalamana mba tsy hisy ny fahasarotana. Ravorazafy Mahenina sy Toky Ramarolahy. Mirongatra ny aretina kitrotro sy ny endram-boalavo tatoato ho ny mpitsabo iray etsy ankasina ampoly isan'andro ireo zaza voan'izany mandalo eto aminy. Vanim-potoana tena mampirongatra anazy zany amin'izao be dia be ny tranga mahazo ny ankizy misy an'ilay bontsibontsina misy rano iny dia mitondra fanaviana moa ilay izy mety hiaraka amina serisery ihany koa ilay mahazo ny zazakely. Azo atao tsara mitsabo anazy fa manantona mpitsabo. Ny kitrotro indray mampiavaka anazy misy menamena be ny vatan'ilay ankizy dia misy menamena misy bontsibontsina pentipentina moa zany amin'ilay hoditra, ny masony menamena, mitondra fanaviana, misy serisery ihany koa miaraka aminy. Ny fanatonana mpitsabo ihany no tokony atao haingana mba tsy hisy ny fahasarotana raha misy ireo tranga mampiaiay ireo, indrindra ho an'ireo zaza mbola tsy vita vaksiny. Ilay vanim-potoana fisiny aloha anatin'ilay vanim-potoana tena fisehon'ilay trangana retina, siklika ohatra ny gripa ihany izy ireo. Izany hoe miverina isa-taona ny tranga ahitana ny foana matetika moa zany amin'ny ankapobeny isa-taona misy foana io. Tena izy aloha manantona mpitsabo satria samy mampisy fanaviana. Ilay fanaviana, ilay tazo mety hiteraka fanitona izay mety komplike ho an'isy complication zany. Ankizy vita vaksiny raha ohatra ka misy tranga mahazo anazy zany dia tsy makany amin'ny complication ilay aretina. Fa ny ankizy tsy vita vaksiny tena mirongatra be makany amin'ny complication na fahasarotana ilay aretina dia mety hiteraka olana ho an'ilay fahasalamana zazakely. Marina fa miato mandritra ny 15 andro ny fianaran'ny zaza iray voan'ny kitrotro na ny endram-boalavo satria tena mora mifindraka mila fitsaboana. Tsy voatery voan'ny kitrotro na ny endram-boalavo nefa ny olona iray ho ny mpitsabo farakaraka ny toe-bata ny tsirairay. Tsy misy ihany koa ny sakafo fadiana saingy tsy azo atao mihoatra ny fetra ohatra ny fihinanana menaka. Eo amin'izay lafombavao izay hatrany dia nanantony tosa fizaham-pahasalamana maimaim-poana omaly ny vehivavy Tima ao amin'ny Sabotsynamena distrika Navaradrano. Tanjona amin'izany moa dia ny tsinjovana ny vahoaka sahirana amin'ny fahasarotan'ny fahazahoana fitsaboana eto amintsika amin'izao. Rindran-tsariny Manora Andriamalala. Ny tandahatra ny mponina tao amin'ny komina Sabotsynamena raha na rehefa misy ny hetsika fitsaboana maimaim-poana natao teny an-toerana. Mpitsabo efatra no niarany zalahy, misy avy hatrany no mizaha fahasalamana ary ny hafa kosa manolotra sy manome ny fanafody. Namara ny mponina tonga teny an-toerana fa sarotra ny azahoana fitsaboana sahaza ankehitriny. Tsy takabidy intsony ny vidim-panafody ankehitriny ka zara azy mahita hetsika tahaka izao. Tena sarotra ilay ao anatin'ilay vidim-panafody lafo dia zara raha misy an'izao dia manatona.
Sotra betsaka ny dokotera aloha voalohany indrindra dia mikarakara dia ny atoko tiany sotra betsaka. Tena zava-dehibe satria manampy ny vahoaka. Le vahoaka tsy manam-bola vidana fanafody tsony ohatrana azy zao dia tsisy vola vidanana fanafody ao tao anatiny atao hoe 5 taona zany tena sahirana mihitsy amin'ny vola vidanana fanafody nefa taloha mba arako ihany tao anatiny efa taona zany dia tsy vita tsony fa tena mahantra mihitsy zany ny vahoaka tena mahantra fa diranovana ka misaotra anareo mpikarakara ny team manao zezika izao ary tsy hoe fa any amin'ny faritany no tena enjana any. Ho an'ny rehetra mihitsy ny hetsika tahaka izao kosa ny solombavambahoaka Jerry Randriambolaina raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity. Natao indrindra mba hitsinjovana ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Raha mahafantatra ny fahorin'ny vahoaka malagasy, raha mahafantatra fa na ny atao hoe sakafo hohanina an'io ary indraindray fa manahirana vahoaka dia na tsy ao anatin'ny atao hoe fitondram-panjakana raha ny atokotiko Madagasikara dia tena manam-pirofo amin'ny vahoaka malagasy, amin'ny vahoaka Sabotsinamena sy ny Avaradrano fa afaka mitondra fampandrosoana foana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Etaeta ny tonga nanantona ity fitsaboana maimaim-poana izay nataon'ny vehivavy dimy teny Sabotsinamena androany ity ny tohizany hetsika tahaka izao. Ny sosialy hoy ireo mponina no tena maharary sy manahirana amin'ny vahoaka fa tsy fotodrafitrasa mihitsy aloha. Nisaotra manokana ny filomarika Ravalomanana moa izy ireo ary nankasitraka ihany koa ny mponina tamin'izao fihetsika izao. Nankalaza ny 10 taona ny Jorony androany fikambanan'ny Pikabary tao Ambohimanarina sy Antehirok niavaka ny fankalazana niseho tamin'ny endrika maro lavy. Arno Miaratina sy Mathieu Prince. Manana kolotsaina tsy tapesipeseny i Madagasikara. Ankoatra ny dihy sy ny hira dia anisan'ny tena mampiavaka ny malagasy ny kabary. Samy nanana ny fomba fanaovany azy ny faritra tsiraray ary tsambakan'izany Ambohimanarina sy Antehirok. Manana fomba sy kolotsaina mampiavaka azy tsy fahita eran-tany izy ireo izay mifandraika indrindra amin'ny kabary. Eraka izao tontolo izao dia Ambohimanarina sy Antehirok ihany mampiseho an'izany hoe fitsapana maraina. Raha misy maty zany mamana manjo ny mpiara-monina anankiray dia tonga ny fokon'olona sy ny mpikabary amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 9 maraina tonga manao rodibe mankahery zany ireo fianakaviana Tsamanjo dia manaritra ny varevety ary misy kabary ifamaliana ao anatin'izay. Tsy teny feteny fotsiny ny kabary fa mirakitra arentsaina sy fahendrena maro. Azo ambara fa olon'ny fiarahamonina ny kabary tsy araka ny heveran'ny maro azy miteny fotsiny fa tena manana anjara andraikitra goavana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Manampibetsaka ny olom-bofidy ary manamora ny asan'izy ireo ka tsy tokony ho amavainina mihitsy. Iapana be izy, mpananatra izy ary iampanarina izy. Ray aman-dreny izy ireo zany ary izy ireo no mitondra ny feon'ny vahoaka aty amin'ny solombavambahoaka sy ny mpitondra. Zay no nataoko teo hoe miara-miasa akaiky zany izy ireo amin'ny solombavambahoaka satria izy ireo no miaina amin'ny vahoaka ihany koa dia izy ireo no mitondra ihany koa zany ireo etetan'ny olona zany ao anatin'izay ary izy ireo koa dia manabe ny olona tsy any manabe ny tanora hoe zao no tokony ataontsika ary zao no zavatra tsy tokony ataontsika zany ohatra hoe ny fifanajana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Eo ihany koa ohatra ny fifanajana hoe tsy mandany narifako eny an-dalana. Zany rehetra zay zany dia anisany ilaina ny mpikabary zany hoe mitandro ny fahendrena sy ny zavatra tokony atao zany ahatsara ny fiarahamonina sy asoa ny mpiarabelona. Nankalaza ny 10 taona ny Jorony fikambanan'ny Pikabary tao Ambohimanarina sy Antehirok androany. Maro ireo hetsika nanamariana izany. Toerana nofikena amin'ny tampihavanana notokanana ihany koa ny toerana manokana ahafahan'ny Pikabary manao ny asany. Pikabary izay tsikaritra fa mbola tsy mipetraka amin'ny toerana tena sahaza azy kanefa ny tokony homena asiny. Saika ababo ny kolotsaina avy any ivelany ny ankamaroan'ny olona indrindra ny tanora ka mbola mila ezaka ny famerenana amin'ny toerany ny kabary sy ireo soatoavina malagasy. Ny pejy ny fanatanjahantena dia norombahan'ny Senegal ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja beach soccer andiany faraiky 12. Nandresy any Egypte taorian'ny tir au but rehefa nanao ady sahala nandritra ny lalao famaranana izay natao tany Mozambique Omar Zuma. I Senegal izany izao no manana ny record amin'ny fahazahoana ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja beach soccer ity.
inefatra ny fanesy no nibata ny fandraisena ary efa impito izay tao anatin'ny andiany 120. I Madagasikara no hoan'ny ekipa farany nandresan'ny Senegal teo amin'ny lalao famaranana nandritra ny kanina ny taona 2024. I Madagasikara moa izay resy tany amin'ny fifantsanana tany anaty vondrona tamin'ity kanina beach soccer 2024 ity. Resy intelo isika nandritra ny lalao intelo izay nionantsika tamin'ny Egypte, Ouganda ary Senegal. Maresaka iraisam-pirenena olona 570 no namony ainy tao Filipina taorian'ny fandalovan'ilay rivodozan'ny Algae. Maro ihany koa moa mbola tsy hita popoka. Nosy kely iray antsoina hoe Luzon no tena voakasika mafy tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza androany maraina. Rindran'ny sariny Andra Kotomalala. Firenena anisany andalovan'ny rivodoza matetika raha i Filipina. Farafahakeliny 20 isan-taona ny rivodoza sy ny tia mandalo aminy. Arakaraka ny fahasimban'ny tontolo iainana hatrany anefa dia miha-matanjaka ihany koa ny rivodoza mandalo ao Filipina. Raha ny nambarany manam-pahaizana. Saika mamono olona hatrany ny rivodoza mandalo mifandimby. Olona tsy lasaky ny 270 izao ny fantatra araka ny atotan'isan'ny voaka farany taorian'ny fandalovan'ilay rivodozana Algae. Raika amin'ny 30 no naratra, 570 tsy mbola hita popoka. Mahery be ny rivotra ny entiny Algae, nahatratra amin'ny 570 km isan'ora. Tao Liete izao no sirao afovoan'ny Filipina, vata fampangatsiahana na frigo no nampiasain'ny mpamonjy voina natao solona lakana amonjena ny ankizy izay tavela no ny fiakaran-drano be loatra. Vao ny faran'ny volana septambra teo no nahafaty olona 10 ilay rivodoza Nauru izay mpamonjy voina avokoa ny 10. Ny volana aprily teo ihany koa, olona 270 am'zato be izao no maty nandritra ny fandalovan'ny Megi izay niteraka fiotsahany tany goavana. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity makasitraka feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany ireto ny fandaharana aranao aorian'ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News. Ho an'ny androany, ny horonan-tsary io arahantsika mitondra ny lohateny hoe Polar, ho an'ny rampitsy kosa indray mitondra ny lohateny hoe Target. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.